dia mbola ampitombona aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tombontsika. Dia ny Hebreo 1:12 no angalantsika ny hafatra. Raha ianareo ny fivakin'ny mpanompony teo dia nataony hoe Abrahama ilay 1:12 io fa tsy Sara. Fa ndehantsika anakaiky kokoa ilay teny fototra dia amin'ilay manakaiky amin'ilay teny protestant zay efa mahazatra antsika ilay izy dia vakiantsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary na Sara aza dia finoana koa ny nandraisan'ny hery hanananaka rehefa nitsahajary izy satria nataony fa mahatoky ilay fananome teny fikasana. Amen. Teo aloha teo tsika ry havana nandritra n'ity volana ity dia nandinika hoe Andriamanitra mitana ny teniny, Andriamanitra tsy mba mivadika. Fa ndia kosa tsika hijery hoe ahoana ny fiantraikany izany toetra an'Andriamanitra zany any amin'ny olona izay antefany ilay teny tsy mivadika. Dia mahafinaritra indrindra ny ambaran'ny soratra masina fa atao amin'ity Hebreo 1:12 ity ao mba hoe avoatra zany hoe finoan'ilay vehivavy anankiray izay. Dia finoana izy finoan'ny Sara. Hatrizay dia tahakiny tao ambadika Abrahama hatrany izy fa hoe Abrahama ilay rainy mino, rainy maro, zany hatrany no hitan'ny olona fa ilay vadiny dia tahakina tao ambadika tao. Fa ndia hijerentsika akaiky ny finoan'ity mpanombo vavin'Andriamanitra ity. Raha jerena ry havana ny any amin'ny Genesis 12:12 any dia nahitantsika fa ity mpanombo vavin'Andriamanitra ity dia tsy nino izy rehefa niteny Jehovah Andriamanitra, rehefa niteny ilay anjelin'Andriamanitra hoe hanananaka ane ianao e. Dia ho vakiantsika nge zany hoe Genesis 12:12 kaikaiky kely ao. Rehefa hitantsika izany dia ndeo vakina aminaran'i Jesosy manao hoe ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe moa mbola ana fifaliana ihany aho raha tranitranitra toy izao sady efa antitra koa hitompoko lahy. Manontany tena zany izy fa niome an'ilay tenin'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana io. Fa ohatrindray Sara foana ny tsatra antsika fa i Abrahama koa ilay atao hoe rainy mpino koa range mba tratra ihany izy e. Genesis 7:17 mijerentsika amin'ny anaran'i Jesosy eo ambadika kely eo 7:17 dia niankohaka Abrahama ary nitsika dia nanao ankapo hoe hiteraka ihany vao izay efa 100 taona ary hiteraka va Sara izay efa 90 taona. Ilay eo amin'ny 7:17 hoe nitsika dia mitovy dika tena amin'ny teny fototra ihany io hoe niome anakapo. Sy inona dikany amin'ny teny Hebreo dia hoe Isaka. Zay nahatonga an'Andriamanitra nanao hoe rehefa hiteraka nareo any aorian'io 7:17 io dia efa nataon'i Jehovah Andriamanitra hoe fiteraka nareo ataovy hoe Isaka ny anarany mba hatsiarovan'ny olona fa hoe ay ve omezanareo any ny teniko indraindray. Niome izy ireo satria efa antitra. Na izy Abrahama koa aza dia tratra an'izany fa tsy hoe Sara rery ihany. Tahaka ny hoe mandeha ho azy ihany zany raha ny fomba fisainan'olombelona satria efa nitsahadrarana izy efa 90 taona ane Sara ny tena n'io zavatra io e. Mety hoe hatrizay izy mivady rehetra efa tena natao daholo ny fomba rehetrarehetra hoe Abrahama andao indray aloha andramany tonga dia tsy hay moa zany tamin'izany hoe mety misy ve efa nanisa andro ve zareo tonga dia ilay 14e jour mihitsy natao antsika azy fa ny maro moa tamin'izany ny eritreritra teo amin'ny fiarahamonina hoe mombo Sara ary na zareo tena ny azy dia efa nisaina zany hoe tena momba ihany koa Sara ty. Izay asehon'ny Sara ry havana sy asehon'ny Abrahama dia fanehoana ny ankamaroan'ny finoan'ny olombelona ary finoan'ny kristianina ihany koa miome isika manoloana ny fahitana ny zava-misy sy ny zavatra izay atrehantsika isan'andro. Miome isika manoloana teny fikasan'Andriamanitra hoe aiza
Zany ve dia ho tanteraka. Tany mena ve hoe rehatra e. Raha niriniry koa ny akoha, zany ve dia ho tanteraka. Taloha nanaiky any izy ireo nefa tamin'ny niantsony Andriamanitra ny Abrahama hoe mialay ianao ny amin'ny tany izay anendreko anao, dia tany an-tany orina ka nantany Kanana. Nanaiky any izy tamin'izany, niny an'Andriamanitra any izy tamin'izany. Fa tamin'ity toerana anankiray ity, fotoana anankiray ity, dia inona ny zavatra nitranga? Nomezany zareo ilay teny fikasana an'Andriamanitra. Matetika isika olombelona dia tratra tahaka ny Adama, tahaka ny Abrahama sy Sara ity koa. Fa zao ry havana ny afatra izay omeny Tompo Andriamanitra ho antsika, mihoatra lavitra izay mety ho fitahiana andraindraintsika ny fahalalana ny toetra an'Andriamanitra. Mihoatra lavitra izay mety ho fitahiana andraindraintsika ny fahalalana ny toetra an'Andriamanitra. Dia iteny Tompo Andriamanitra, Abrahama o, Sara o, ny fitahiana voalohany izay tiako anananareo anie dia ny fahalalana ay e. Koa raha hanome zanaka aho, raha tsy hanome zanaka aho, ny heriko dia fantatrareo fa Andriamanitra mahatoky aho, Andriamanitra fidèle aho. Izay no tiako hanananareo fa rehefa nananareo zany dia ninona ankoatrany hoe fangatahana zanaka fotsiny dia afaka omeko anareo zany. Tsika ry havana misy fotoana hoe tia heriko mihitsy Tompo, ta io ty zavatra iray ty. Raisitsika ohatra hoe resaka aretina, sitrano a Jesosy, sitrano a Tompo. Tsy misy maharatsy an'izany ry havana, tena angatahany Tompo atsika hoe mangatazanao. Fa tsy any aloha ny tadiavin'Andriamanitra anao hoe anasitrana an'io. Fa inona nangatahany Tompo voalohany aminao? Dia fahalalana azy hoe Andriamanitra fidèle, Andriamanitra mahatoky, ilay Tompo Andriamanitra izay ivavahanao. Ny sedra izay lalovana dia fampianaran'Andriamanitra ny toetrany. Ny sedra izay lalovantsika tsirairay avy eo amin'ny fiainana dia tadideo ry havana fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitainao dia momba ny toetra an'Andriamanitra. Manoloana antsika eto dia ninona? Andriamanitra mahatoky. Koa raha nanova ny zava-misy ny Tompo, raha tsy hanova ny zava-misy eo amin'ny fiainanao ny Tompo, dia aoka isika anana izay fahalalana izay hoe Andriamanitra izay vavahanao io dia Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra fidèle. Dia rehefa anananao io ry havana izay fahalalana izay hoe tia Andriamanitra ivavahako ity dia Andriamanitra mariny, Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teniny, dia miteny aminao aho fa na inona ady izay hatrehanao, na tahakana ahoana sedram-piainana izay hatrehantsika eo amin'ny fiainana. Ary io tsy ho lany io resaka sedram-piainana io eto mivafa misy indray forinatsy io efa tena hoe raiky tapisaka amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay ambany masoandro. Dia tadideo fa rehefa nananao hoe Andriamanitra mahatoky io, moranao miatrika an'izany. Ary indrindrandrindra rehefa avy ilay andro anankiray ka tonga raha fahafatesana, ampifaliana ry havana no tena hoe hiatrehanao an'izany fahafatesana izany, fa tsy hantahotra sy ny orooro. Satria nahoana? Mahatoky ilay Andriamanitra efa niantso antsika tsirairay avy. Fa hoy izy hoe endrao andeha amboatra fitoerana ho anareo. Izay ry havana tena hoe katsahan'Andriamanitra ho an'izy mivady reto. Fa tanteraka taminy anie ilay izy ary Hebreo 1:12 io ilay valim-bavaka. Nandeha aloha ilay fahatokiana. Rehefa tena hoe niorina tao anatiny ilay fahatokiana an'Andriamanitra dia nananaka ho azy nitoejaza i Sara. Tahaka izany ry havana, zavatra tena hoe tsy possible, zavatra tsy ho tanteraka mihitsy raha dia resaka hoe siansa ny antsika e. Sarotra be ny anona izany hoe olona efa 70 taona ve dia mbola hanananaka e. Mety nanam-pinoana izy fa natao hoe finoana dia ilay fahatokiana fa Andriamanitra dia mahatoky fidèle. Fa rehefa nanantsika izay fahalalana izay hoe Andriamanitra ivavahako dia fidèle. Tsy resaka fitahiana tokana irery ihany nampanantenan'Andriamanitra ho anao, fa teny fikasana manontolo ao anatin'io Baiboly io. Azonao raisina ary azo tsapain-tanana mihitsy ny hoe tahaka ny ohatra hoe
zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidika ihany. Tsy ho tsinjery fotsiny amintsika izany rehefa mipetra ao anatsika ny fahalalana ny Tompo Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mahatoky. Dia aka ohatra tsika ry havana ny toetran'olona izay tena hoe nanana an'izay fahalalana an'Andriamanitra izay hoe Andriamanitra mahatoky ka ninina izay sedra-piainana lolovany eo dia tsy ahoaka izany, tsy matahotra aho. Dia ny tantaran'ny Sadraka, Mesaka, Abednego anan'i Daniel toko 7 andin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Izao ilay tantara tamin'izay fotoana izay natao nandohalika avokoa teo anatrehany Andriamanitra izay Nebokadnezara ny mponina rehetra teo. Fa izy telo lahy reto tsy nanaiky ny andohalika. Dia ny vakiako manomboka ny andin'ny 11 aminaran'i Jesosy manao hoe dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Endro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonja anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na dia izany ary na dia tsy izany aza aoko fantatra ao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena izay efa natsanganao dia tsy hivafahanay. Zao ry havana ateraky ny resaka hoe fahalalana an'Andriamanitra hoe za dia atoky an'Andriamanitra fotsiny ny fitantanan'izay fiainako na misy fitahina na tsy misy fitahina. Izany no tena finoana dia davin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Ilay finoana izay tsy hoe misy intérêt ao andeha hivavaka satria misy tombotsoako manokana amin'ny fivavahako. Mety hoe izay ny antony nivavahanao tamin'ny voalohany. Fa ankehitriny ny Tompo Andriamanitra dia mangataka aminao andeha hiditra ny fiarahana lalindalina kokoa miaraka an'i Jesosy Kristy Tompo. Fa na misy fitahina na tsy misy fitahina dia izany ataovy rakitra soa anao dia tahaka ny Abrahama tamin'izany fotoana izany. Ao ny teny fikasana marobe fa ny tena rakitra soa any Abrahama dia Jehovah Andriamanitra. Fa ahoana nahazoantsika izany rakitra soa izany? Dia ny fananantsika ny fahalalana ataovy raiky tapisaka asorata ao am-pontsika hoe Dieu est fidèle, tsy mivadika Tompo Andriamanitra io. Ny voandriamanitra izay vavanao izay andohalehanao isan'andro io marina Tompo Andriamanitra io ary ninona izay teneninao anaty Baiboly dia marina izany. Fa zao ihany koa nateraka izany hoe Andriamanitra mahatoky izany. Andriamanitra tompona ndraikitra amin'izay zavatra nyteneniny rehetra ao anatin'ny Baiboly io. Fa io anefitsika dia mila mitandrina. Fa Andriamanitra zany tsy responsable, tsy tompona ndraikitra izy amin'izay zavatra tsy nitenenina fa izay zavatra teneniny ihany no tanterahana. Dia ao anatin'izay ry havana manasa antsika ihany mazotoa mamaky ny Baiboly. Teny fiainana io ilaina. Fa izay nge no mahatonga n'ilay fiangonana sandriny tena hoe diso izy forceny Andriamanitra, terihany fotsiny Andriamanitra. Ty olo ty atsanganao amin'ny maty fa nga Jesosy ny tenanao hoe atsanganao amin'ny maty olona io manery an'Andriamanitra. Fa ny olona ry havana rehefa tena hoe manana izay fahatokina an'Andriamanitra izay mazoto mamaky Baiboly izy ary izay teny voavakiny ao dia raisiny izany marina eo amin'ny fiainana. Ary eo ihany koa ny famakiana Baiboly. Fa manasa anareo ihany koa azoto iaino ny tenin'Andriamanitra satria ireny ilay manorina dia fahatokiana amin'Andriamanitra entinao hiatrika ny adi-piainana andavanandro. Dia jerentsika manokana ry havana ilay teny hoe mahatoky. Ny hoe mahatoky rehefa tena jerena indray ny teny grika teny fototra izy io dia hoe pistis na hoe finoana ihany koa izany. Dia eo amin'ilay Hebreo 1:10 dia averintsika indraiky vakina aminaran'i Jesosy ary nasaraza dia finoana koa ny nandraisan'ny hery hanananaka rehefa nitsahatra azy izy satria nataony fa mahatoky. Atrantsika eo nataony fa mahatoky. Le hoe nataony dia misy resaka hoe fanapahan-kevitra ao ambadika izany. Fanapahan-kevitra ny ino izy? Taloha izy ny hoe ny omela teny fikasana dia nomeme zany koa. Fa rehefa teny hoe nanariny Tompo Andriamanitra izy dia tonga ahoana nataony fa mahatoky, ny raisiny lasa finoana,
ilay tenin'Andriamanitra. Mbona manambara ihany koa zany a ilay finoana sika olombelona. Dia isika indeha tamintsika voalohany tsy tonga dia hoe nino avokoa hoe za vao teraka tonga dia Jehovah Andriamanitra, tombok'izay Andriamanitra. Fa nisy mety nanaovana tafika masontsika, mety tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa dia tonga nintsika. Enina amin'izao koa ohatra nefa mbola misy ihany ny olona izay tsy tonga amin'ny finoana io. Fa izao ry havana, amin'ny alalan'io teny io dia miteny aminao ny Tompo Andriamanitra hoe miverena fa na tsy nino azy ianao tamin'ny voalohany. Rehefa nandray ny teniny ka nino dia ho raisina fahamarinana ho anao ny finoana izay anananao. Raisina fahamarinana ho anao ny finoana izay anananao dia nohony io finoana ny Jehovah Andriamanitra ao. Satria izany namarinan'Andriamanitra any Abrahama dia ilay finoany ilay hoe arahako tsy misy fepetra izay tenin'Andriamanitra izay. Teo marina eo anatrehan'Andriamanitra ve ianao ry havana malala? Mino an Jesosy Kristy dia vonjena ianao. Inona natao hoe mino an Jesosy Kristy? Toriana matetika izany, ambara mandrakariva izany. Fa indraindray nefa tsy takantsika hoe ahoana ary izany mino an Jesosy izany. Dia izao ry havana izany hoe mino an Jesosy izany miantehatra tanteraka an'io Jesosy io. Miova Andriamanitra ianao manomboka izao. Taloha mety ny tenanao ny Andriamanitra ao, taloha mety zavatra hafa ny Andriamanitra ao, mety ny tenanao mihitsy izany hoe Andriamanitra izany. Fa ankehitriny rehefa tena hoe mino an Jesosy izany dia Jesosy no atao evon'ny fiainantsika. Jesosy no atao lasa Andriamanitra eo amin'ny fiainana ry havana. Ary indrindra miova hery ianteherana. Iza ny tena hery ianteheranao eo amin'ny fiainana? Fa atao hoe mino an Jesosy ry havana dia Jesosy rery ihany ny ianteheranao eo amin'ny fiainana. Raha fitenin'izay afatrizay ry havana dia Andriamanitra matoky, afaka manao ikapifaliana ianao. Dieu est fidèle. Ninona izay zavatra trehanao dia mandeha amin'ny fatokisana satria hoy ianao hoe tsy mifatoky Tompo Andriamanitra io. Ninona izay zavatra trehako fa marina ampiko ny teniny rehetra. Fa na tsy hitahy azy izy ankehitriny tahaka ny sadraka Mesakabedinego dia mbola hijanona mahatoky koa satria efa lasa azoko ilay toetra ny Tompo Andriamanitra. Ary manaraka an'izay dia ny mitarika antsika amin'ny finoana ilay toetra n'Andriamanitra mahatoky io. Fa rehefa minanao dia Jesosy ny inonao. Ary rehefa Jesosy ny inonao dia Jesosy ny lasa evon'ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa ho antsika tsirairay kosa santenjany. Amen.